amintsika andriamanitra ilaikio miantso sy maniraka ny fiangonana intrainao fa ao anatin'ny fotoana andianana rety fiangonanao reto volana jolay sy ny volana aogositra mitodika amin'ny mission androsin'ity fiangonana ity anatanterahana ny asa fitorina ny filasan-tsaranao tompo tia mpafantatra anay ny am'izay antony zany indrindrinao ary ny fotoany mpisinako hitenena ary favonika am'izay isaoda Jesosy amen. Miratsika rehefa malaza Kristy hafa mahafarina ny fifantsotona sy ny ten'Andriamanitra no mahevitra rahantsika mipantsa mandritra zao volana jolay zao olomboanjo mipika volana jolay sy ny volana aogositra fitotrehana sy fibanjika ny asa fitorina ny filasan-tsara tafika masina tretsika fiangonana ary anisan'izay nanaitra sy nampieritreritra zao filazan-tsara omenatsika zao anangalatsika ro hevitra anankiray hoe atsono tompo ho fiangonana mpiatafika isika atsono tompo fiangonana mpiatafika isika zany hitatsika fitsono Jesosy no be folahika afatra ary efa nimakoa antsika fiangonana ankehitriny ho anao zay tsy mandeha manao tafika masina dia efa tokony sahady hitondra mpahafaka ireo mpanofon'Andriamanitra io ary amatsy arak'izay fo asany ho atao ny hafa fa ny volana jolay sy ny volana aogositra ity fotoana manamarika ary fantohany hetsika fiangonana manontolo ny am'izay hetsika ataonao sampanasampanasa fikambanana rehetra olomboanjo ny biby mahafiangonana mpiatafika atsika ny afaka dia misy anakefatra mihitsy afana fa zany matahotra na rehefa volana afataotsika atsono tompo fiangonana mpiatafika isika lay mahafiangonana mpiatafika ravako voalohany indrindra dia mifototra amin'ny antso fototra amin'ina antso zany hitatsika eto ny atsono Jesosy nombe volana mindiny voalohany amin'ty 7 voalohany ka hatramin'ny 8 mindiny voalohany dia hoe ary Jesosy ny antso nombe volana ankehoany zany no azatonona riavana fa tsy misy olona mandeha nandeha amin'n'aim-polo fotsiny fa matoa ianao riava ho anisan'ny fiangonana mpiatafika dia misy antson'Andriamanitra zany ro hoe folahirahantolo eto nantsonjy ary zay le mahafiangonana ny fiangonana tena mifototra ny antso ny mahafiangonana asanao ary zany midika ny voangonana fototra ndikanany hoe voantso ny fiangonana tetrao avy amin'ny teny kaleo zavatra kaleo ao anatin'ny gazety fafana manasanao afa ividy anana anjara fa efa misy famelabelanana lava mahakasika an'izany hoe olomboanjo ny amin'ny fiantsoana Andriamanitra tsika eto zany zao nombe folahy tena azo fiantsoana zay nombe folahy zay midika hoe izao tontolo zao na sokajon'olona rehetra no ambara anatra zany rombe folahy samy manana toetra samy manana fiaina samy manana standina misy azy samy manana zay verina fa toetra no aisy azy tsy mairay eo ao zany no matsino zay fantatsika mpamoretra voasikahatsy ho anisan'ny olona zay verina fa mpanota mpanapaka ao nahitantsika an'ry John Damarpete mpanarato sokajon'olona maro samihafa mita ao anatin'ny telobe fonati fa tao anatin'izany ny atefany antsonto ka midika hoe kaleo na hoe fiangonana olomboanjo ny hafa
dia avy anteny anankiroa hoe eka zay ny eklesia dia atao amin'ny avy ao amin'ny tao am'izay misy azy teo aloha teo amin'ny fiainana zay verina fa maizy azy mamaritra azy tao misy azy ary teny faharoa avy amin'ny eklesia dia ka ny eo miantso ka ny mahafiangonana ny fiangonana dia olona nantsona na nitsoahana nosotonina tao am'izay toerana misy azy tao mety tao anatin'ny aizina izy fa tao nalain'Andriamanitra ho amin'ny fahazavana mety tao anatin'ny toerana ny fahafatesana izy fa tao nantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny fiainana ary zany sika tsiraka hiafreto samy manana fiainako taloha sy manana fiainako taloha fa tao anatin'izany no nitsoan'Andriamanitra azy tonina ianao ary zay fiainam-baovao nakan'Andriamanitra ao amin'izay zay no mahafiangonana antsika riafanao samy mandiny tenany amin'ny fiainatsika fa tsy avelan'Andriamanitra ao anatin'io ianao fa tian'Andriamanitra ho tsoahana mba hanana fiainana sy fahavelomana fiainam-baovao mba ho tena mpanompo irahany amita zay misy eo andrany antsika zany tsy hafa milaintsy hoe fiangonana mpiatafika tahaka andrombe folazay nalain'Andriamanitra nantsoky ary ho antson'Andriamanitra io zay mahatonga anao anisan'ny fiangonana rehefa malala kristiana hafa mifototra amin'ny antso zay mahafiangonana atsika ary ianao zay natsiasa ny fiantson'Andriamanitra zany raha iso zava-dehibe aminao riavana fa tao amin'izay fiainana anisanao taloha ianao nalaiky toky lehibe ho ahy somanao zany fa sabidy eo anatrian'Andriamanitra ianao ary efa tafitra amin'ity fiangonana ity asa toroda fa misy mission andrany anao anaitao zany fa tsy mitongata dia vavaka dia tongety dia mahira dia mahianaka ny pasterety dia magety dia miara mivavaketo fa volavolain'Andriamanitra ny fiangonana ianao dia nitafika isika zay nantsoa sy ny fidiny tamin'ny anarany marikoay Jesosy Kristy dia mahafantatra atsika fantany mahakasika anao miavaka ary hitatsika tsara fa nantsoany Jesosy tamin'ny anarany avy ronobefolafy zany midika fa tsy manafaka ny tompony fa miandro zay tia nantsoa izy ary ny olona rehetra arakan'izay mahisy azy tsy raray avy no ketren'Andriamanitra ao anatiny antso aza mihevitra hoe za vety havitan'izany za zany iza no antsoany tompony zaho zay kely tsinitsina tsy tanteraka ary taty fa zay rehetra nantsoan'Andriamanitra dia nianana aloha nianam-bary tatra ny fomba rehetra ianana satria mahatsiaro ny fahaibeny f'Andriamanitra miandana ianao manokana amin'izay manisy azy anao riavana manana tonkino ary mivonotra fa izaho sy anao indrindra no ketreny antsoan'Andriamanitra fa zavatra anankiray faharotatsika eto dia Andriamanitra miantso koa riavana dia Andriamanitra mampomba hery sy fahefana ho an'ireo olona zay antsoiny Andriamanitra ina ray izy mampomba hery sy amin'ny olona zay antsoiny zany hitatsika tapany faharoa ho amin'ny tiantiny voalohany ity ary Jesosy niantsonome folahakeo aminy anany miazina moa sy fahefana amoaka demodia rehetra sy anasika ny aretina rehetra miasa misy eo an-dranotoba atsika dia masava tena hiatafika amakiady ao anatrian'ilay ratsy anafaka ny olona sy mpaorita ary mitondra fanafana ho azy rehetra voaketra sy voafatotra fantatry ny tompony faority olona riavana ary hita zaky ary eny ny fitaraina ny vahoakany io fitaraina ny olona rehetra miakatra rehetra io vavaka sangatsika rehetra rehetra io dia tsisy miafy ao anatrian'ny tompo fahareky fa isika fiangonana ihany ny randy andray hitondra fanafana ary fitaovana eo ampilatanany tompo maso mijery tanan'Andriamanitra tia nafaka ary sofin'Andriamanitra tia inona ny fitaraina ny olona rehetra tsy mora ny fiatrehan'izany asa zany ary zany zay avako ny tokomeny toy izy mampomba ny hery
la izay ambara fa ampoman'Andriamanitra mpanompo dia tsy inona fa ny hely fanamasika. Azo hery anareo mitombo amin'ny latsanana fanamasina ao anatinareo. La hery izay ambara fa lay dinamisa, la hery entinao miasika sy mifanandrina amin'ny fahavalo izay tsy inona fa ny hery fanamasina apombany asa anao ho tonga lehibe mentsika manatanteraka ny asa andrano tombanao riavaka. Tsy herinao sy mitanjakao tsy hahefanana ino zany fa malemy tsy tanteraka sika fa lay herin'Andriamanitra apombany dia ny hery avy amin'ny tombo eritreto aina dinamita na vanitsao sy ny fomba fiteny azy. Azany herin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasina riavaka na manao na manao hono heverina amafonfonjolona ary misy olona lefako tena mafofo vato fa tadidio fanjery ho anao entinao manatanteraka ny azy. Dia zany dinamisn'Andriamanitra zany afaka manapodika manotoro fifatotolona mampitsonika ny fonjolona ka lasa fonofo andaira zany tenin'Andriamanitra zany. Paoly apôstôly milaza azy hoenjana sy mafy fa efa fanenitra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra mitsonika ny fivatotra lasa fitaovana mahery vaika teo am-pelantanan'ny tompo. Ry Paoly apôstôly izay milaza fa izaho ny lehibe mpanota tsy tanteraka indrindra ary tsy tonga volana tsinotsinona indrindra fa no zany herin'Andriamanitra zany lasa fitaovana mahomby ary anisana vita asa lehibe sy goavatra teo amin'ny asa fitoriana filazantsara. Zany herin'Andriamanitra zany no ampombany anao riavaka na manahoana herinay ratsy ny demoniaka masika azy raisy toko anao ny famesa tokon'Andriamanitra fa izy no mampombanao kely hiatrehanao zany asa fanontolo zany. Ary tsy hery any hoe tombany koa fa ny fahefana autorité lay fahefana entinao autorisation ihany koa na procuration azy tsy ampisarasaranao afiatrehana ny asa ary mahatonga anao azy fahazahoan-taratra tsy ampambana tanteraka zany asa voaseho fizana ny fahefana zany manaika anao kelina rehefa manaraka sy karahafatra mahazotoky anao riavaka eo mpanataterana ny asa fa ny herin'Andriamanitra sy ny fahefana no ampombanina iady mandranatsika amakiady mandrana anao riavaka matokina ny herin'Andriamanitra sy ny fahefana ampombaninao amin'ny asa rehetra zay atao. Mahafinaritra mifetsiketsina sampanasa andehatsika no tafika masina ary na rehefa tsy mahafantatra koa zay inona ny zavatra hitrangady matoky ny herin'ny tombo sy ny fahefana ampombanina riavaka manaika anao ny herin'ny Deus no zany herin'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra tena ny Andriamanitra miantso anao sy maneraka dia Andriamanitra riavana miantoka feo ny mpanompo zay raty manino izy teo miantoka feo ny mpanompo zay raty zany hitatsika eo amin'ny 10:20 aloha Jesosy tamin'ny mety mpianatra asa mitondra vatsy ho any amin'ny firenanareo aza mitondra zavatra ho any amin'ny firenanareo na tena na kitapo matsy na mofo na vola aza nisy mitondra akanjo midika zany aza be fanahina ny voalohany mpanaty saina sasany tena mitady confort tsy mifantatra eto mitonga efa mametoky tsy mitonga na inona na kely anao izy no miasa hoe tanteraka ny fandiananao sy ny famatsinanao ny aneanao zavatra rehetra ilainao any am-panatanterahana
zany asa zany zany mampiavaka zany mampisingatatra zany masipesana nampiavaka amin'ny asa zay aza antombo atsika sasaina mitonga nahinana anao fa izy no miantoka feo tsy anananao fanahinana tahotra na tebotebo na ia hoe hinga mitranga hinga miseho fa iny tontombo fa maolombelona moa dia tsy maintsy tondra fanafody vatsy tondra lentina daolo ndraitrarehetra fa eto Andriamanitra no maneraka ary na maneraka amin'ny mpianatra izy sasaina mitondra na iny fa ina metana tanam-polo izy zany no miantoka izy no mameanao ny assurance rehetra oentina manatanteraka zany asa zany mbola tahotra mariavy ianao riavatra rem-piatavitra manana finoana fatokidanaN'Andriamanitra rehefa mandiraka sy manatanteraka ny asa zany afaka mahafinaritra ny fiangonana eto anaty fotsy tena mampitao izy tsy mamela ny mpiatavika antera am'izay rehetra ataony fa itsika maolombelona tsika dia jerevana zany na mbola tsy haikita ny asanao ihany aloha dia tsy haiko tsotra fa raiso toko anao assurance velo mety tombo riavatra aza be fanahina matokinan'Andriamanitra ry fiangonana mpiatavika fa efatra faty rehefa Andriamanitra miantso maniraka omeny toromarika rehetra anatanterahana ny asa ao izy teo omeny toromarika rehetra anatanterahana ny asa eto reavako dia feno ny toromarika metombo nindimy faefatra ka hatramin'ny faenina ny tanitsika zany hoy izy hoe ary zay trano idiranareo dia ao idivo itoero ary avy eo ary avy ao ndray no ianao ary zay tanàna ary zany tanàna izany ary izay tsy mampandroso anareo raha miala am'izany tanàna zany nareo aitsany iny vovoka ho afaka amin'ny tokotrareo ho vavolombelona ny amanazy eto moa zany hoe tsy tanàna mihitsy fa tena tokantrano tsy tena isanabe raha misy tokantrano tsy manino tsy mandaina ny aitsany vovoko ny ampankana azy fa atao ianao mijaranao zany dia zao tanterao ny asa ary ny toromarika mitombo aza manafaka jereo daholo ny olona rehetra iraha ny tombo ianao fa izao tontolo izao sy olombelona rehetra no kendreny famonjen'Andriamanitra miavatra tsy mora ny asa vaovao mafaly mianafaka ny olona anala demonia anasitana ny manazy ho andragnanao mazava ny toromarika mitombo tanterao ny fanahona riavatra aza mianana reo ary ny toromarika mitombo anao tanidiro fa tsy mandeha fotsiny ianao fa matory anao raha dia nazo ino anao voalohany nazo andrinao nanjotra tany am'izay nisy anao sy zay manisy azy anao nanjotopo tamin'ny ianarana atao zava-dehibe zany fa ianao indrindra ny antefa miantsotombo raha maneraka sy miantso anao izy dia mampomba hery sy ny fahefatra entinao manatanteraka ny azy izy melo mandamina ny lalanao mandravina amin'ny kitonitondra ary manokatra ny faravarana toko anao zany fa hery sy fahefana anao Andriamanitra ary rehefa mandehanao izy miantoka feno